Amin'ny anaran'i Jesôsy Kristy tompo avy Nazareta, no rabako anao rehetra izay manaraka ary koa miaino ny fandaharana azo antoka fanavotana amin'i Kristy, izay ndraiky etako ny mpitandrina Pasitera Ramboarison na aiza misy nareo. Ny fahasoavan'Andriamanitra neo amintsika rehetra. Dia mba ho tanteraka amintsika mihitsy ny fikasan'Andriamanitra ty hamonjy zao tontolo zao. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao. Nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very rehetra mino azy fa na fiaina mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanany ho an'izao tontolo zao, hanamelika zao tontolo zao, fa mba hamonjeny zao tontolo zao, araka voalaza amin'ny Jaona 3:9-10. Andriamanitra dia tsy mahafoy antsika. Matoa ny zanany mihitsy, zanany lahy tokana noho ny ràn'i, nanaiky hiaran'ny fahoriana filazana rehefa tonga zanak'olona, ary vao teo amin'ny fidiny atao getsy, atao Kalvari. Ary satria ny tenin'Andriamanitra no dinihana, dia hivavaka atsika. Saotra anao zahay Andriamanitra, fa no fahasoavanao sy ny famindramponao, dia nanaiky antsoina hoe ray ianao, ary maharay ianao dia mikarakara sy mihevitra anay mandrakarivo ianao. Ary arovanao amin'ilay ratsy zay. Saotra ary koa, satria mazanaka ao anay dia menao anay ny fanamasa araka ny teny hoe satria zanaka ianareo, dia ny rahan'Andriamanitra ampontsika amin'ny fanahiny zana miantso hoe abaray eo. Dia misaotra anao ny fanamasina miasa, manazava ary matanteraka amin'ny fikatranao sy sitrapona aminay. Indrindra ny fitiavana avy amin'ny fomadio fetatra tsara ary fonona tsy maintsy tsara valatsy, satria nataonao mahay mankatoa amin'ny lala amin'ny fanana maso zahay. Dia misaotra nanokafanao ny fo amin'ny mpanafisain'ny mpiaino rehetra, ary koa nampitoeranao ny teny ireo ao amin'ny fon'izy ireo. Dia ho anao ny dera, ho anao ny saotra, ho anao ny voninahitra Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesôsy Kristy tompo avy Nazareta, nanaovako izany vavako izany, saotra Andriamanitra, amen, alleluia. Ny teniny nataontsika farany tany dia naverina ilay momba ny arivo-taona, fa misy mbola tsy lazo azy tsara. Dia mazava tsara ny Apokalipsy sy ny any filazana sy ny Teny amin'ny boky ny moabolona ny Isaia fa ny arivo-taona tsy eto an-tany akory, satria fa any an-dany satria foana ny tany mandritsy ny arivo-taona. Mazava tsara ary fa tapitra ny arivo-taona, tsangana maty daholo ny ratsy fanahy rehetra, ary dia ho feno indray ny tany tahaka mifasiky ny ranomasina ny isan'ny olona amin'izay fotoana zay, be dia be mihitsy ny olona ratsy fanahy very nanomboka tamin'ny andron'ny Kaina ka mandra-piavan'i Jesôsy Kristy tompo. Dia hodorana izy ireny, zay vao misy ny atao hoe afo be. Satria ny olona mieritreritra koa foa ny afo be ao dia efa misy zao, zay misy ny tenin'Andriamanitra voalaza ato. Araka ny Apokalipsy 20. Apokalipsy 20:7 ka hatramin'ny 7 no vakitsika amin'ny anaran'i Jesôsy manao hoe ary efa tapitra ny arivo-taona, voana Satana ho afaka amin'ny tranomaizan'ny toerany, zany hoe hitsangana maty daholo ny ratsy fanahy rehetra, afaka mitaka indray izy zany. Zay mahatonga hoe satria izy voagadra teto an-tany, tsy afaka makany an-danitra, tsy afaka makaiza, tsy sola fotany, tsy sola tetỳ ambonin'ny tany, voagadra izy. Dia nitsangana tamaty daholo ny ratsy fanahy ao aorian'ny arivo-taona, dia zay izy no afaka migadra mitaka. Ka hivoaka mitaka ny firenena eny amin'ny vaizan-tany efatra dia goga sy magoga, mpanangona azy eo amin'ny ady, tahaka mifasiky ny ranomasina ny isany. Tsy tena tahaka mifasiky ny ranomasina isan'ny ratsy fanahy. Ary mahita ny jery vaovao midina avy an-danitra izy, dia fitany Satana mba hanafika izany tanàna malala izany. Dia toizantsika ny virenako indray mandeha 5. Niakatra namanka ny tany izy, dia nandidy ny tombony olona masina sy ny tany malala, ary nisy afo nidina avy any an-danitra ka nandany azy. Zay zao ny teny eo. Nisy afo, zay vao misy ny afo be. Ary io afo be io manadio ny tany. Manadio ny tany araka ny voalaza taloha safo-drano manadio ny tany. Fa am'izay fotoana ka afo. Ka zay ny voalaza amin'ny Apokalipsy 20:5. Manao hoe amin'ny anaran'i Jesôsy, fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamono olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary mpandangeretra dia hanana ny anjarany amin'ny fahariana rehetra afo solofara, izany ny fahafatesina faharoa. Dia rinina daholo ny olona. Voalaza ao amin'ny Isaia 9:20 ary 5:10 ka hatramin'ny 7:10.
de zao mvoalazany am'zany manambarany amin'io fiverenany Jesôsy akan'ny fanjakany Isaia 9:5 ka hatramy 7 amin'ny anaran'i Jesôsy Kristy tompo. Fa indro iave ho avy amin'ny afo ary tahaka tadimy kalitsiny. Zay rehetra fa hoe avy amin'ny afo izy am'izay izy vao misy zay afo zay. Mba hanao famalina amin'ny fahatezerany mirehitra sy ny fitenenany mafy amin'ny lelafo. Fa ny afo sy ny samba no entiny ave ifandahatra amin'ny nofo rehetra. Ary ho maro ny voaringany ave. Mamisy satria tahaky mifasiky ny ramaso zany isany. Any andininy fa 7 zay manamasa sy manadio ny tena ao an-tambolo zany hoe rampanomposampo zany ka manaraka ny refo voany ary mihinana ny henako sosy ny zava-betaveta ary ny totozy de iarako levona avokoa hoy ave. Ary efa le voadio de amboarin'Andriamanitra tany vaovao Isaia 9:3 amboarin'Andriamanitra tany vaovao ndray rehefa aveo de zao mivolaza hoe fa tahaka ny lanitra vaovao sy tany vaovao zay ataoko hahandro ny atrehako hoy ave de ho tahaky zany ny haharetsany taranako sy naranareo. Ny 9:20 amin'ny Isaia 9:20 zay. Ary 9:3 ary isaky ny voaloham-bolana sisa sabatany de ho avy nofo rehetra ekoko ny atrehako hoy ave. Ary isaky ny voaloham-bolana zany hoe rehefa volana voalohany amin'ny taona mars avril eo amin'ny fahatsiarovana amin'ny Pasika zany amin'ny nanavotana Andriamanitra antsika ary isa sabata de ho avy nofo rehetra ekoko ny atrehako hoy ave. Ny sabata moa mbola tsy tonga akory ny famoronana mbola tsy tonga ny famonjena de efa ny foronan'Andriamanitra ny sabata tamin'ny famoronana nitsahatra izy tamin'ny andro fafito tamin'ny asa rehetrarehetra. De Jesôsy Kristy aza de nitsahatra koa tamin'ny andro sabata satria izy le tompon'ny sabata. Ka izy raha tompony ray veny tsy mankato azy raha tonga zanak'olona tsy hafahafa. Zay zany zavatra ambara. Ary adinitsika satria voalaza fa Satana ny roana avy any an-danitra Apokalipsy 12. Apokalipsy 12:7 ka hatramy 7 alovatitsika aminaran'i Jesôsy. Anisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'le dragona. Ary le dragona mba amin'ny anjeliny kosa de niady nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy tsony any an-danitra. Ary nazera ilay mpampanga ny lalantsika de le mampanga azy ny atrehan'Andriamanitra andro malalina. Jereo tsara zany de le menarana ela zay natao hoe devoly sy Satana zay mamitaka zao tolo zao de nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Rehefa nitsanga tamy maty Jesôsy raha naraka n'le soratany aloha reto tsika fanazavana dia hoy izy tamin'ny Maria satria Maria Magdalena no sehony voalohany. Mandehany makany amin'ny rahalahiko ka lazao aminy fa miakatra ho any amin'ny Andriamanitra sy Andriamanitra reo aho ary ho any amin'ny raiko sy ndray nareo. Zay ny nambarany zay. Iny Jesôsy niakatra teny dia niady tamin'ny devoly androakany devoly tany rehefa niseho teo amin'irainy de niroany tany ny devoly de tsisy fitoerana ho an'ny devoly tsony zany any an-danitra. Zay le voalaza teo. Nde vakitsika le 9:8 nefa tsy naresy sady tsy nisy fitoerana ho azy tsony tany an-danitra. Ary nazera le dragona de le menarana ela zay atao hoe devoly sy Satana zay mamitaka zao tolo zao de nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Mazava tsara amin'ny fanambarana. De ahoana nefa nytoeny 9 sy 11 zay akatsika amin'ny fanazavana ndray am'izao fandarana izao. Apokalipsy 12 andininy 10 sy 11. De nahare feo mahery tany an-danitra aho nanao hoe ankehitriny de tonga amin'ny famonjena sy ny kery sy ny fanjakan-Andriamantsika ary ny fahefan'ny Kristy satria nazera le mpampanga andralantsika de le mipanga azy eo anatrehan'Andriamanitra andro amanalina. Ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy ary tsy nankamamin'ny aintsosy na de ho faty azy. Resindreo olona ao amin'i Jesôsy zay tonga zana olona tonga zanak'Andriamanitra devoly sy Satana mila lely dragona noho ny amin'ny rano Jesôsy sy ny teny filazana azy. Raha dininy io teny ito zao ny rano Jesôsy zany tokony hiaraka amin'ny
teny filazana an Jesôsy. Tsy maintsy miaraka amin'ny teny filazana an Jesôsy ny ràn Jesôsy. Teny filazana zany raha ohatra azy dika de hoe témoignage zany, fanambarana. Ary izay natonga ny Tenyandriamanitra ina moa zatro ambara am'zany raha baka itsika ny amin'ny Jaona toko 5. Jaona toko 5. De vakitsika ny 9:7. Jaona toko 5 9:7 amin'ny anaran'i Jesôsy manao hoe: dininareo ny sotra masina, satria ataonareo fa ao aminy no ananareo fiainana mandrakizay, ary reny no manambara. Soratra masina resahany eto de Genesisy ka hatramin'ny Malaky. Reny atao hoe soratra masina. De aveo moa ny ampandroy hoe Matthieu paratonga ny Apokalipsy. Manamarina an'izany, manamafy an'izany. Lioka toko 7:20, Lioka 7:24 ka hatramin'ny 9:20. 9:20 ka hatramin'ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesôsy Kristy Tompo manao hoe: de hoy izy taminy, zao no teniko zay nolazaiko taminareo fonimbola tao aminareo aho, fa tsy maintsy tanteraka zay nanoratanay teo amin'ny lalàna Mosesy sy ny mpaminany ara-salama. Mazava ny fanambarany Jesôsy eto hoe tsy maintsy tanteraka zay rehetra nanoratanay tao amin'ny lalàna Mosesy sy ny mpaminany ara-salama. Manoko ny Genesisy ka hatramin'ny Malaky zany. De hoy ny toy ny 5:10. De nanokatra ny saindreo izy ahalala ny soratra masina. Itsika zany de mandinika hoe Genesisy ka hatramin'ny Malaky zany soratra masina. Mazava tsara ny fanambarany Jesôsy ny soratra masina. Nanokatra ny saindreo izy ahalala ny soratra masina. Soratra masina zay neto de ny Genesisy ka hatramin'ny Malaky. Izy sy nytoy ny teny hoe nanokatra ny saindreo izy ahalala ny testamenta taloha. Diso misy ny fanambarana ny soratra eto amin'ny voalohany hoe testamenta taloha io, fa io natao hoe soratra masina Genesisy ka hatramin'ny Malaky. Ady samy teny mihitsy zay hoe aha, de nanokatra ny saindreo izy ahalala ny testamenta taloha, aha, fa ny soratra masina. Ary mitombony zany satria voalaza eo amin'ny Isaia 70. Isaia 70 ny 9:7 manao hoe amin'ny anaran'i Jesôsy: maina ny ahatra, malazo ny vonina, satria tsofo ny fofonainy avery eny, eny ahitra tokoa ny olona. Maina ny ahatra, malazo ny vonina, fa ny tenin'Andriamanitra dia haharitra mandrakizay. Genesisy ka hatramin'ny Malaky, haharitra mandrakizay ny tenin'Andriamanitra. Fisy ny teny mihitsy hoe testamenta taloha. Ary eo zany tiako mbaza avao satria raha vao miresaka hoe testamenta taloha de tsy raha in'olona tsony ny Genesisy ka hatramin'ny Malaky. Nefa hoy Jesôsy hoe manambara ahy reny. Raha verantsika ny Lioka 4:20 de raisitsika ny 5:20 sy 9:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesôsy: de nanokatra ny saindreo izy ahalala ny soratra masina, ary hoy izy taminy, zany ny voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo. Mazava tsara zany fa manambara ny amin'i Jesôsy. Ary eto zany mahatonga ny hoe filazana an Jesôsy ny soratra masina ampiarahana amin'ireo Matthieu paratonga ny Apokalipsy. Tsy azo avelandeha reriny amin'ny ràn Jesôsy, fa miaraka amin'ny filazantsika an Jesôsy. Zay natonga ny teny hoe dininareo ny soratra masina, fa ataonareo fa ao na azan'ireo fiaina mandrakizay, ary reny manambara an Jesôsy tokoa. Raha mamakitsika ny Jaona de misy fanambarany toy zao izay zava-dehibe tokoa. Jaona toko 7. Jaona toko 7 ny 4:20. Zao mivolaza amin'ny anaran'i Jesôsy: ary tahaka ny nananoratany Mosesy ny menarana tany anefitra. Zero tsara hoe ary tahaka ny nananoratany Mosesy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona. 5 mba hanana fiaina mandrakizay izy rehetra mino azy. Nanandratana zany de tany anefitra ny zanak'Israely ny kekeriny menarana, satria monimonina loatra tamin'Andriamanitra. De nandeha ny menarana hafa. Farany mifona tamin'ny Mosesy ny olona hoe ifonay amin'Andriamanitra rehefa maty zany. De mifona Mosesy. De Andriamanitra manaovanao menarana varahana Mosesy, de antony amin'ny hazo, de asay vao mijery an'iny zay olona rehetra, ka zay voakaikitra ka mbola afaka mijery de velona. Ary zay nahatonga ny teny eto
ary tahako ny nanandrata mosesy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy sy anandratana ny zanak'olona nefa 10 mba hanana fiaina mandrak'irey zay rehetra mino azy. Zao no atoko fahatelo. Ilaina mihitsy zany a matsiaro tenin'Andriamanitra fiarovana. Misy tenin'Andriamanitra haitsika tsara misalama. Salamo fito am'izao fo enina am'izao hoe moa misy zavatra mahagaga zay tsy hain'Andriamanitra va. Moa misy zavatra mahagaga zay tsy hain'Andriamanitra va. Hatramin'ny fananganana ny maty hainy. Ka zay aretina tsotra ireny hoe tsoany. Indrindra ny mahafaka anjitra le toetra ratsy, fisainana maloto, maso vetaveta, sofina zay amin'ny zavatra tsy fanalaka amin'ny tenin'Andriamanitra. Vava amin'ny teniteny foana, nofo misy filana fa niara vono tamin'i Jesôsy dia maty taminy. Ka natonga an'i Jesôsy nanafaka antsika tamin'ny ota manandevo, atia zay maty afaka amin'ny tamandevo dia tsy za tsy mivela fa Kristy mivela atao anatiko. Zay zany ny zavatra mitranga. Ny ràn'i Jesôsy tsy maintsy miaraka amin'ny filazanan'i Jesôsy. Am'izao andro faran'izao, be ny loza, misy ny aretina Covid-19, misy aretina maro samihafa. Ary misy tety Madagasikara isan'ny hoe arety soavaly, gripa soavaly dia be ny maty. Tao nisy tandro mahetina nampalahelo mihitsy, fa be ny maty. Fa le ràn'i Jesôsy, miaraka amin'ny filazanan'i Jesôsy, nohony am'le ràn'i Jesôsy, dia Jesôsy dia efa laza hoe hijery maso fotsiny nareo. Ho hitanao ny aminona ny andrikanan'ny Egyptianina. Raha mamaky tsika amin'ny Jesôsy toko 4 misy an'izay, satria nanenjika ny Egyptianina tratrany teo amoron-dranomasina mena ny zanak'Israely. Mbola nisy elanelany dia niteny Andriamanitra. Zao afatra nomen'Andriamanitra tamin'ny lala Mosesy. Exodus 7:10, 8, 7 amin'ny anaran'i Jesôsy manao hoe Exodus 7:10, 8. Aroa Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo hijanona fa ho hitanareo ny famonjeny ave zay ataony ho anareo anio. Fa ny Egyptianina zay hitanareo anio dia tsy hitanareo tsony malak'izay. Iave hiady ho anareo fa nareo kosa hangina. Am'izao aretina maneran-tany, satria voalaza amin'ny apokalipsy izy io, dia be ny matahotra. Apokalipsy toko 7. Ary loza mihitsy mahazo ny olona, misy amin'ny fiainana misy maty amanarivona. Apokalipsy toko 7, 9, 8. Apokalipsy toko 7, 9, 8 amin'ny anaran'i Jesôsy. Fantatro ny asanao, indra fa nasiako varavara mivoa eo anatrehanao ka tsisy maharindrina azy. Fa manana kelikely ihany ianao, ka mitandrona ny teniko ary tsy mba nandany anarako. Le olona mino zay hatratra amin'ny farany dia Andriamanitra varavara mivoa eo anoloany ka tsisy harindrina, ary manana herikely ihany arak'izay fa ka mitandrona ny teniko ary tsy mba nandany anarako. Mitandrina ny tenin'Andriamanitra io amin'ny lalan'ny fanamasina ary tsy mandany anaran'i Jesôsy. Dia zao voalaza 5. Indro alaiko ny sasany amin'ny sinagogan'ny Satana zay milaza ny teniny ho jiosy, kanjo tsy izy fa mandanga. Indro ataoko tonga iankoko eo anoloan'ny tongotrao ireo ka ho fantany fa zaho efa tianao. Misy olona zany efa nandray an'i Jesôsy, dia tia azy Andriamanitra, tia azy Jesôsy, miaro azy, manampy azy, ary miaro azy tsy misy aretina. Ary hoy ny 10, satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetiny ianao, za kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro ny fakapanahy zay efa hiatra amin'izao tontolo zao ho fizantoetra zay monina ambony tany. Ho afangy anao tany mafy zany anao mba tsy hisaka ny satroboninahitra ao. Efa ho ao Jesôsy, mandeha ny aretika isan-karazany. Ino Covid-19 io, coronavirus, dia be ny matahotra. Zay kosa aloha tsy afenanareo fa eo amin'ny fiangonana misy anay dia inona mihitsy fa ny ràn'i Jesôsy ny antoko ny vaksiny. Efa natao amin'i Jesôsy zay. Ataotao dia niary vono tanjotry nandatsahany ràny. Dia ny antoko anena ny ainay ny ràn'i Jesôsy, sady fiarovana amin'ny fanadiovana fandresena. Zay no mahatonga ny hoe
naresy azy izy eo noho ny anyrano zanak'ondro sy ny teny filazana azy ny rano Jesôsy ny teny filazana an' Jesôsy aresy ny fahavalona tsy mikasika abe dehibe ny arety nandanindalta ty Madagasikara nahafaty olona manimba olona nefa ny mpiamma de voaro noho ny filazana an' Jesôsy sy ny finoana ny rano Jesôsy mpiarahana ny rano Jesôsy ny filazana an' Jesôsy Jesôsy miaro ay momba anay ary ny teny izy teny Jesôsy nge ny teny ao Matio 8:20 tsy miteny tsy voasoratsotra na voateniteny foana atao amin'ny baiboly akory ty teny atao Matio 8:20 ny andininy 20 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesôsy Jesôsy nanatona dia ny teny taminy ka nanao hoe efa nomena any ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany any Jesôsy ny fahefana rehetra any an-danitra ety an-tany ao ny fiainantsika tsiray avy any Jesôsy zany zay nahatonga ny ten'Andriamanitra ny Galatia 4:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesôsy Galatia 4:20 anaran'i Jesôsy tompo vombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny fijaliana ao aty za tsony mivela fa Kristy mivela atao anatika io ary zay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo de velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra zay efa tiaka nanotra ny tenany amonjy ahy vao niary vombo afaka ny mety manandevo vombo le nofo misy filana manohitra sy tarika ao ny amin'ny faharatsiana tsy za tsony mivelona tsy za tsony mitondra amin'ny fiainako fa Jesôsy Kristy mitondra amin'ny fiainako zay natonga ny teny hoe devoly satana mirarala dragona resy ary zay ny ten'Andriamanitra ho an'ny olona mihiny hoe naresy azy izy ireo noho ny amin'ny rano zanak'ondro sy ny teny filazana azy teny filazana Jesôsy nitsanga tamaty tsy mahatsony tsy manankely amintsony fahatesana ary zay natonga ny ten'Andriamanitra ny Jaona 4:20 ny filazana an' Jesôsy io de isana zava-dehibe ary ny fanambarana an' Jesôsy ho an'ny olona zay mino Jaona 4:20 andininy 10:20 ka hatramin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesôsy Jaona 4:20 andininy 10:20 ka hatramin'ny 7:20 raha tia ianareo de tandrina ty didiko ary zaho mangataka amin'ray ary izy hanome anareo mpananitra hafa mba ho aminareo mandrakizay de ny fanahiny fahamarinana zay tsy azony zao tolo zao raisina satria tsy hitany na ho fantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra ao eo aminareo izy sy ao anatinareo zay voilà le fanamasa ao am'le olona ary raha mamaky ny andininy 7:20 sy 20 tsika 20 sy 7:20 de zao ny teny zao nefa 20 sy 7:20 tsy hamela anareo okamboty aho any ka ty aminareo aho vetivety foana de tsy ahita intsony zao tolo zao fa kianareo no ahita satria velonao de velona koa ianareo tsy hamela anareo okamboty aho noho ny am'le rano Jesôsy de misotranao Andriamanitra fa tsy namela anay okamboty Jesôsy tsy namela anay fotsiny am'izao momba anay mandrakariva izy indro zao momba anareo mandrakariva ambara-patoka amin'ny fahataperan'izao Jesôsy zay le hitantsika tary amin'ny Matio 20:20 za mbola tsy voavakytsika fa tsara vakina satria zava-dehibe tokoa fanambarana de zao any andininy 7:20 amin'ny Matio 20:20 koa mandihana ianareo de ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra manabatisa azy amin'ny aran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina 20 sady ampianatra azy kiany hitandra zay rehetra nandiko anareo ary indro zaho momba anareo mandrakariva ambara-patonga amin'ny fahataperan'izao tolo zao ary indro zaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tolo zao momba antsika fo'Andriamanitra miaraka amintsika tsy hamela okamboty aho ary mahafinaritra loatra ny ten'Andriamanitra hoe satria velona aho de velona koa ianareo ary ny amin'ny rano Jesôsy de momba antsika Andriamanitra mitantana ny fiainantsika mandrakariva miaraka amin'ny finoana ny rano Jesôsy ny filazana an' Jesôsy ny filazana ny nan'Andriamanitra io filazana Jesôsy io na ny ten'Andriamanitra io de Andriamanitra manamara azy misy ten'Andriamanitra ao amin'ny Exodosy 3:20 Exodosy 3:20 ny andininy 5:20 sy 9:20 Exodosy 3:20 andininy 5:20 sy 9:20 amin'ny anaran'i Jesôsy manao hoe fa manompo ny ave Andriamanitra ireo de hitay ny haninao sy ny ranonao izy ary soroko aminao ny aretiny Andriamanitra de hitay ny haninao sy ny ranonao izy ary
esoko aminao narehetra na tsy avelaoko iseho aminao ao ny aretiny. Andininy eny am'roapolo tsisy ho afa-jaza na ho momba ao amin'ny taninao tanterahiko ny isan'ny andronao. Tsisy eo momba tsisy tsy hiteraka so tsika Andriamanitra fa zao tsy maintsy ampiarahana ny finoana ny ràny Jesôsy ny teny filazana Jesôsy reo teny fikasana rehetra fa Jesôsy ny tompony antoka ny fantanterana zany. De zao atsika Andriamanitra fa mandrakizay ny famindram-pony le filazanan Jesôsy tena zava-dehibe ary am'izao areta maneran-tany zay manambara fefatena ho avy Jesôsy araky lazainy Jesôsy hoe ho afanganao tany mafy zay anananao de miomany tsika miorona ny rambofona zany indrindra ny amin'ny ràny Jesôsy zay antoko ny fanadiovana famelan-keloka ny fanamarinana ary fandresena mpiarahana am'ireo teny filazana Jesôsy ny teny fikasana de an'Andriamanitra ny voninahitra ary mandrakizay ny famindram-pony fa Andriamanitra tena tiantsika ary mombantsika tokoa ary miaraka amintsika mandrakarivo Jesôsy ary ankehitriny izy de mifona mivavaka tsy hetona Jesôsy mitondra ny rany eo anatr'Andriamanitra mba hatonga antsika mahazo ny fahasoavana rehetra sy vitahina rehetra amin'ny anaran'i Jesôsy tompo amen. Ivavaka tsika misaotra anao zay Andriamanitra ho fahasoavanao sy ny famindram-ponao de tianao zahay hanambarany amin'i Jesôsy ilazany amin'i Jesôsy araky ny teny hoe naresy azy izy eo noho ny rany zanak'ony sy ny teny filazana Jesôsy mba ho filazana Jesôsy foana miaraka amin'ny finoana ny rany Jesôsy ao amin'ny fiainanay ny finoana igny ka tonga ny mihoatry mimpandresitra zao fiainan-zao satria satana de fa fahavalo resy ka de honao ny dera ho anao misaotra ny voninahitra Andriamanitra misaotra ny jery vonao ny olona zay miaino rehetra ka tapitoerina ho amin'izao ny finoana ary mba hafantatra teny fikasana sy ny filazanany amin'i Jesôsy ka tsy hijanona am'zany de honao ny dera ho anao misaotra ny voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesôsy tompo misaotra Andriamanitra amen alleluia. Alohany amaranako azy hoe nijanona ny tomobiliko tamin'ny toerana anankiray de nisy olona ny teny hoe toereta very akaiko ery raha misay fa za miandry azy tsisy mikasika dozy taminy ny ahy efa misy miambona ny anjelin'Andriamanitra ny tena miaro anao sy miambona anao aiza koa nisy an'zany ohatray zany ny tena izy de gaga le olona fa soavan'Andriamanitra ny anjeliny avy mitombo mandity zay matahotra azy ka mamonjy azy an'Andriamanitra ny voninahitra mandrakizay ny famindram-pony amen.